Vatsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Ary raha nanetry teny izy dia niala tamin'ny fahatezerany Jehova ka tsy nahalandringa anazy. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, ataonay ahoana no angina ka tsy saotranao, tsy dera sy ankalaza ary anome voninahitra ambony indrindra ho anao, satria fantatray tokoa Tompo fa no ny fitiavanao sy ny famindramponao no nahazoana izao tombonandro ivelomanay izao, ary koa ananafinao anay ny hery tanjaka fahasalamana ihany koa. Misaotra Jesosy fa tsy navelanao anan-kery taminay ny herin'ny aizina, izay tsy maintsy nolalovanay nandritry ny alina alim-pahafatesana iny. Ankehitriny anefa izay dia mbola nomenao tompo-pahasoavana, iombavaka miaraka aminao eto ankehitriny. Andre koa ny afatrao Tompo, ananatra anay ary anisy ny lalanay rehetra ihany koa. Kanefa alohan'izany rehetra izany Jesosy dia mbola maniry izahay mba ho diovinao amin'ny rahasoanao, mba ho afaka avokoa izay rehetra tsy avy aminao, ary tsy hisy faratsiana intsony hamatotra anay ka tsy ahafahanay manaraka anao, manao ny sitraponao rehetra. Dia mba avelao Tompo malala ny fanahy masinao ameno sy amonto anay, hiasa mahery ao anatin'ny foamam-panahana ihany koa. Anokatra ny masom-panahanay, anampy anay handray tsara ny teninao, ary koa ahafahanay mitahiry izany eo amponay, dia ho ampiarina eo amin'ny fiainanay iray manontolo, ary koa zarainay eo amin'ny manodidina anay araka ny sitraponao hoe efa nahazo maimaim-poana ianareo dia mizara maimaim-poana. Dia mitenena Tompo, efa mangetaeta izay andre ny teninao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kerevana i Nazareta Jesosy no angatahanay sy anaovana izany vavaka izany. Amen. Mbola faly miarabantsika mpianakavy finoana rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary faly ihany koa manonona ho an'ny tsirairay avy isan-tokantrano ary isam-batan'olona, ny fahasoavana no mba mpiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika fampahirezana ry havana dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Filipianina. Filipianina toko 4 ny andininy 5 ka hatramin'ny 11. Filipianina toko 4 ny andininy 5 ka hatramin'ny 11. Ovakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony teny. Aoka ho aminareo zao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita ny fananatare olona izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny aso fijaliana. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra, sy nanomezany azy ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho andoliany lohalika rehetra, na ny an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany. Sy aleken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo, ho voninahitran'Andriamanitra Ray. Amen. Izany andin-tsoratra masina izany indray ry havana no angalantsika fampahirezana amin'ity maraina ity. Diso fantatsika loatra tokoa ry havana ny vidy lafo dia lafo izay nalohan'i Jesosy Kristy, mba hamonjena sy hanafahana antsika tsirairay avy, ary koa mba hahazoantsika famelan-keloka. Miaritra ny mangidy sy ny fanahintenana faratampony tokoa manko Jesosy, ary fony hatramin'ny fahafatesana mihitsy aza mba ho faty teo ambony azo fijaliana ho antsika tsirairay avy. Izany rehetrarehetra izany no ny aretan'i Jesosy mba hahatonga antsika rehetra ho lasa zanak'Andriamanitra tahaka azy koa. Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona ry havana, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra tokoa aza, dia izao no tao toe-tsaina. Tsy mba nataony ho zavatra ho fikirina mafy izany fitoviana amin'Andriamanitra izany, fa tena nofoanany ny tenany ka naka ny endriky ny mpanompo izy, ary tonga nitovy amin'ny olona mihitsy aza. Kanefa izy dia Andriamanitra, izany hoe raha ny marina dia tena nanetry tena ambany dia ambany tokoa Jesosy, ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana koa, dia ilay fahafatesana teo ambony azo fijaliana. Raha tsy nanao izany dingana rehetra izany moa ry havana Jesosy, dia taiza no nisy antsika tsirairay avy reto? Mbola tahaka izao ve ny fiainantsika? Raha toa ka tsy nanao izany dingana izany Jesosy,
Ny tenin'ny baiboly tokoa nefa dia ny teny mihitsy hoe miaratsy izao fiainana izao. Izany hoe raha voalaza ry havana fa niaina tao anatin'ny faharatsiana sy fahavetavetana tanteraka ny mponina tao amin'ny tanàna Sodoma sy Gomora, ary dia nandatsahan'Andriamanitra afisoko fara mihitsy aza tamin'izany tanàna izany, dia tsarovy fa mbola ratsy lavitra noho izany ny fomba fiainantsika izany ankehitriny. Raha tokoa ka ny fomba fanao, ny fomba fisainana, ny toe-tsain'ny olona tamin'ny andro Noa tena ratsy dia ratsy, ka nahatonga an'Andriamanitra ihany koa nanisy ny safodrano tao amin'ny tanàna, dia tsarovy ry havana fa mbola ratsy noho izany fomba fanaon'ny mponina tao amin'ny andro Noa izany koa ny fiainantsika ankehitriny. Ny mahagaga nefa dia mbola tsy nandringana an'izao tontolo izao, izay tototry ny ota sy faharatsiana tanteraka Andriamanitra ry havana. Inona moa ny anton'izany? Satria sarobidy lafo loatra ilay vidy izay nalohan'i Jesosy Kristy mba hisoloana heloka antsika tsirairay avy. Ary na dia amin'izao fotoan'izao tokoa aza dia mbola mandoha izany vidy izany foana anie Jesosy, ka dia mbola tsy miala eo an-tanakavanan'Andriamanitra rainy izy, andro aman'alina, mifona sy mangataka famindrampo ho azy sy ho anao, ho antsika rehetra tsy misy ankanavaka mihitsy, satria fantany loatra fa isika manomboka maraina ka mandra-piletiky ny masoandro dia tsy mitsahatra ny manota, tsy mitsahatra ny mandrafy an'Andriamanitra amin'ny zavatra maro isan-karazany eto amin'ny fiainan'izao tontolo izao ity, ary koa mampitomany an'i Jesosy Kristy. Ny teny nefa ny tompo ry havana hoe izay afafinareo ihany no jinjainareo izy, korany zavatra vitantsika teo anatrehan'Andriamanitra ry havana no jerena inona ny zavatra tokony iseho amin'ny fiainantsika. Izany ry havana no tokony sy hitsaharantsika rehetra hisaotra ankasitraka an'Andriamanitra isaky ny minitra sy ny segondra noho ny fitiavany sy ny famindram-pony izay ataony amintsika tsirairay avy isanandro ka tsy nahalany ritratsika toy izao. Hita eto ihany koa ry havana fa ilay fanetretena lalina nananan'i Jesosy Kristy, izany no anisany nanandratan'Andriamanitra azy ambony dia ambony, ary nanomezany ihany koa ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra. Ary noho izany dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no tsy maintsy andolian'ny lohalika rehetra, na any an-danitra na ety an-tany, eny na any ambanin'ny tany aza ho ny tenin'Andriamanitra. Ary ny lela rehetra ihany koa dia manaiky fa Jesosy Kristy no tompo, zanak'Andriamanitra velona. Ary mbola ilay fanetretena tao anatin'i Jesosy Kristy ihany koa, izay nanekeny andoha ilay vidy lafo tokoa, izany mbola ahafahantsika ry havana mandroaka ny asan'ny maizina rehetra izay ataony demonia amin'ny fiainantsika. Noho izany dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina sy manan-kerevany Nazareta dia hodidintsika tsy maintsy sitrana ny marary rehetra, hodidintsika tsy maintsy mivany olana rehetra, ary tsy maintsy milamina ny ady sy ny korotana rehetra eo amin'ny fiainantsika, tsy maintsy tsahatra ny fahantrana. Ny fanetretena, ny fitiavana ary indrindra ihany koa ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra dia toe-po, toe-tsain'i Jesosy avokoa izany ry havana. Eny na dia zanak'Andriamanitra azy izy, ary Andriamanitra ihany koa. Izany rehetrarehetra izany ry havana no toetra tokony mba hananantsika sy iainantsika isanandro, araka ny teny izay voasoratra eo amin'ny andinin'ny 5 manao hoe aoka ho aminareo izao toe-tsaina izao izay tao amin'ny Jesosy Kristy koa. Aza adinontsika ry havana fa raha araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 120 andinin'ny 5 ao dia milaza hoe halako ny tompo ny fiangonan'ny mpanao ratsy, ary tsy miara-mipetraka amin'ny ratsy fanahy aho. Izany hoe raha ny marina izany dia tsy manatrika fitoam-bavaka ao anatin'ny fiangonana misy olona mpanao ratsy izany Andriamanitra. Misy olona maniratsiran'Andriamanitra ihany koa, misy fankahalana, misy ady mangatsiaka sy fitsitokotokona ihany koa, tsy misy firaisampo, tsy misy firaisan-tsaina. Ao amin'ny tantara faharoa ao, toko 7:410, teny izay tena fantatritsika rehetra tsirairay avy, eo am-bavantsika tsirairay avy ihany koa ry havana ny tenin'ny tompo manao hoe raha ny oloko izay nantsoko eo amin'ny anarako izy no avy anetritena ka hivavaka sy hitady ny tavako, ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka amela ny elony ary anasitrana amin'ny taniny. Ireo olon'Andriamanitra izay resahany eto ireo ry havana dia isika indrindra izany, isika mpanompon'Andriamanitra rehetra izay
manaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainatsika. Isika no tian'Andriamanitra hanetry tena tanteraka, hivavaka sy hitady ny tavana ary koa mba hiala amin'ny ratsy fanaontsika rehetra. Ary matory havana tonga amintsika izao sitrapon'Andriamanitra izao dia satria fantany fa mbola betsaka amintsika mpanompony tokoa no mbola mirehire fatratra eo amin'ny fiainatsika, mbola miaina ao anatin'ny fizahozahoana ihany koa, satria mety manana fananana maro angamba isika na koa tsara toerana eo amin'ny asa izay ataontsika any am-piasana any, na koa mihevitra ny tenatsika ho tena zavatra mihoatra noho ny hafa isika, ka ny zavatra rehetra izay tenenitsika, zay rehetra ataontsika, zay rehetra ao amin'ny fiainatsika dia tsy ahitana izany fanetreteny izany mihitsy. Adinotsika nefa ry havana fa zany rehetrarehetra zany dia halan'Andriamanitra avokoa, ary tsy ara-hipetraka amin'ny olona tahaka atsika izany koa ny tompo. Fantatsika tsara ihany koa ry havana fa zava-dehibe loatra izany fanatrehan'Andriamanitra izany, ary zany no tsy tsara atsika isanandro isanandro mangataka ny fanatrehan'Andriamanitra atsika na iza mihitsy atsika ary ninona zavatra ataontsika. Noho izany ry havana dia tokony horoahina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina sy manan-kereo avy any Nazareta ny fanahy ratsy rehetrarehetra mampirehareha ka mahatonga atsika hanao zavatra maro tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mahatonga atsika ihany koa hanao tsinotsinona sy tsy hanome voninahitra n'Andriamanitra raitsika, izay loharano fototry ny fahasoavana sy ny fahombiazana rehetra. Azadinontsika ihany koa ry havana fa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra ilay tokana, izy no naharina ny zavatra rehetra ary azy raha teo kosa zany, izy no ilay manana ny fahefana feno tanteraka, ka niteny tamin'ny rivotra hoe mitsahara dia nitsahatra ny rivotra, niteny tamin'ny maty koa hoe mitsangana dia nitsangana ny maty, mibaiko ny ranomasina ihany koa hoe mitonia dia nitony ny ranomasina. Zany ilay Jesosy Kristy feno fanetretena lazaina amintsika eto ry havana. Androany kosa nefa dia lobaikoa ny tenin'Andriamanitra isika rehetra hoe aoka ho aminareo izao saina izao izay ao amin'ny Kristy Jesosy koa dia ny fanetretena, satria ny manetry tena koa mantsy ry havana no asandratry ny tompo, fa izay manandra tena kosa dia etry. Amen. Ivavaka isika. Mankasitraka indrindra ry tomponay sy mpanjakanay fa mbola nahariarinao taminay indray androany fa zinona tokoa moa izahay eo anatrehan'ilay zanakao lahatokana naharianao ny zavatra rehetra Jesosy izay nomenao koa ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatrany an-tany hatraty an-tany, kanefa dia navita nanetry tena ambany dia ambany tokoa mba hamonjena sy hanafahananay. Zany toe-po sy toe-tsaina feno fanetretena zany Jesosy malala, zany tianao hanananay olonao rehetra, satria mbola maro tokoa mantsy izay rehefa notahinao, rehefa nosoavinao dia lasa feno firehirehana, lasa feno fizahozahoana fatratra tokoa. Mihevitra ny tenanay koa izay mihoatra noho ny sasany ka manjary manao tsinotsinona ny namanay. Hanao zavatra maro mifanohitra ny sitraponao mihitsy azy izay Jesosy, satria adinonay fa ianao ilay loharano ny fahatsarana rehetra eo amin'ny fiainanay. Menatra sy mangayay izay tompo malala eo anatrehan'ny fahamendrehanay, eo anatrehan'ny faharatsianay, satria lavitra anay tokoa ilay fanetretena tianao hiainanay tahaka anao Jesosy malala. Kanefa inona moa zay inona zay eo anatrehan'ny fahalebiazanao sy ny voninahitra izay anananao, koa izany tompo malala no iankofanay eo amin'ny tongo masinao, mangatanay famindrampo, famelan-keloka tanteraka avy aminao Jesosy malala. Ko mba meteza tompo anasanay amin'ny rahasoanao mba ho afaka avokoa izay rehetra fahotana mamatotra sy mangezanay, ka tsy hahafahanay mahita ny voninahitrao, tsy hahafahanay koa manantona anao. Dia mba ampio izay Jesosy malala amin'ny alalan'ny fanahy masinao, mba hanana fanetretena tanteraka, ka ninona ataonay, na iza lehanay, ary ninona koa teny alokan'ny vavanay, dia hahay afinao ambadika ao mandrakariva izay, ary dia tsy ho hita eo aminay intsony ny firehirehana sy ny fizahozahoana, fa kosa tsy hitsahatra izahay hianaja sy hatahotra anao, ary koa hitombo fitiavana sy fahatahorana anao. Ianao kosa tompo malalo, tsy hitsahatra ny hanandratra anay ary hanasoanay olonao rehetra. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika ry havana. Andriamanitra raitsika,
sy Jesosy Kristy tompontsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana. Izy anie no ampionona ny fontsika sy ampahery antsika amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra ary mbola hanome antsika ihany koa saina tahaka ny an'i Jesosy Kristy dia amin'ny fanetretena. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleloia. Amen.